Candidat tsy miankina iray no namaky ilay ny filatsako vidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Omaly no nanatitra ny antota taratasy filatsako vidiana Andriamatoa Andry Erinjaka Ranaivo na fantatry ny maro amin'ny anarany hoe Andry Concept. Ndao jerentsika ny sary. Hatramin'ny androany candidat tsy miankina iray dia Andriamatoa Andry Erinjaka Ranaivo na Andry Concept no efa nanatitra ny antota taratasy filatsako vidiana amin'ny fifidiana ben'ny tanàna eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra teo anivon'ny Ovekina ny Sana. Fireneko izay angamba ny tena anisan'ny antony voalohany ao anatin'izy hoe isika tsirairay avy zao tokony andraikitra eo anivon'ny firenena eo anivon'ny tanàna fa isika tsirairay avy koa dia tokony andraikitra voalohany tsy fandraisana andraikitra manankina izay foana eo anivon'ny mpitondra sy eo anivon'ny fitondrana fa tokony atsapitsika hoe manana anjara birikitsika ho an'ny firenetsika ka endrika anankiray fandraisana andraikitra midirana tao anatin'ilay hoe fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo. Ozy izy hoe raha sorotr'asa ny resahana mety efa manana be loatra raha Antananarivo renivohitra na i Madagasikara fa le olona anatanteraka mety tena ilaina raha ny fomba fijeriko anazy zany ao anatiny ka mety hoe tsy fotoana ny fampiresahana zany amin'izao. Mivoy ny foto-kevitra ijeroan'ny fikambanana stand-up tanahy izay nanolotra azo candidat moa ity candidat tsy miankina ity ka isany amin'izany ny fijeroany tsy fandraisana andraikitra ho fanarenana ny renivohitra Madagasikara. Tsy olana ho azy kosa ny fampiasana ny bileta tokana tsy misy na sary na anarana feno ny candidat-pifaninana. Omaly Alahady Folomena no nanatitra ny antota taratasy filatsako vidiana teto amin'ny Ovekina ny Sana ity candidat tsy miankina ity.